ka ny mahazatra antsika dia misy ny tenin'Andriamanitra izay voatokana ho an'ny fianakaviana, ho antsika mianakavy izay iainana amin'ity herinandro ity. Ka ny tenin'Andriamanitra izay nifidina ho antsika dia ny texte nizarantsika ihany ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly an'ny Korintiana ny 2 dia ny 5 sy 9. Korintiana voalohany 2 ny 5 sy 9 dia izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Izy no mpanalalana ho amin'Andriamanitra, Jesosy Kristy, ary dia mifandraika amin'ny tenin'Andriamanitra izay ny fanentanana antsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra teo. Izy izay olona tsindrian'ny Paoly mafy, ao ny mahandriamanitra azy, zanak'Andriamanitra, izay olona koa dia mijery ny ataon'ny olona, mahafantatra izay ataontsika, dia manentana antsika rehetra ny amin'izany.